Faly-miarabantsika tsy mandraitra zao sabata maraina fa 4 volana aprily izao. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mitsatra miaraka amindray amin'izao sabata izao. Ary ny irina dia nahafahantsika miray amin'ilay Andriamantsika. Azo famelan-keloka tokoa ny isika ary azo ny fitahiny ka tonga antsika hatanjaka ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-fahantsika ny koa mandray ny toromarika rehetra avy aminy. Alohan'ny derantsika ny mofinainan'io dia vavaka isika. Dia Tompon'Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izay ny amin'ny tompontoana izay menao anay. Misaotra anao ihany koa mampiditra anay indray amin'izao sabata masinao izao. Misaotra ihany koa Tompo satria avy aminao no ahafahanay mbola mitsahatra ary irinay tokoa mba ho tafaray aminao izay amin'ity an'io ity. Mamelany elokay mamindrafo aminay tsirairay avy eto ary fihiny eo an-tratranao izay mba hahatonga anay ho zanakao tokoa ho vela eloka ary ahafahanay mandray ny voninahitrao sy ny fahamasinanao. Miteza ianao iteny manoloana anay amin'ity maraina ity. Aminaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe fanabeazana ambony lavitra. Ilaina amin'ny ohabolana toko 4:5 manao hoe mahazahoa, mahazo fahendrena, mahazo fahalalana, fahazadinoina na hiemorana ny teny alohaky ny vavako. Amen. Tsy fotoana amokisana ny saina amin'ny antsoin'ny olona hoe fianarana ambony izao. Tokana ihany ny fianarana ambony dia izay avy amin'ilay tompon'ny fahamarinana. Tokony ho fianarantsika ny tenin'Andriamanitra. Mila beazitsika arak'izay fahamarinana voarakitra ao ny zanantsika. Harena tsy hitalana izany saingy tsy hitan'ny lehilahy sy ny vehivavy satria tsika tsahan'ny fantatra mandra-pahazahoany ao. Ao amin'io teny io no misy ny fahendrena tanteraka sy tsy misy fetra. Izay tsy avy amin'ny saina voafetra fa avy amin'ny saina tsy manapetra. Rehefa manaiky ampianarana tahaka ny zaza madinika ny lehilahy sy ny vehivavy, rehefa milefitra tanteraka amin'Andriamanitra izy ireo dia hita ny siansa ny fanabeazana ao amin'ny soratra masina. Izay te hahita fahombiazana eo amin'ny fitadiavana ny harenana fenina dia tsy maintsy misonitra ao amin'ny zava-kendrena ambony kokoa noho ny zavatra eto an-tany. Tsy maintsy atokana ao amin'ny fikarohana ny fitiavany sy ny fahaizany rehetra. Mahita an'ireo fahamarinana mandrakizay ireo lehilahy sy ny vehivavy mpivavaka sy manan-talenta kanefa matetika no tsy mahatakatra izy ireo satria ny zavatra hitan'ny masony no manakona ny voninahitry ny tsy hitan'ny maso. Maro tokoa no mihevitra fa ambony noho ny fahendren'ny mpampianatra avy any an-danitra ny fahendren'ny olombelona ary heverina ho tsy manaraka ny toetrandro tsony mihitsy na koa hoe tsy mahaliana ny bokin-deson'Andriamanitra. Tsy momboka-hevitra amin'izany anefa ireo izay velombelon'ny fanahy masina. Harena tsy hita pesipesena no hitany ary amidiny aza ny fananany rehetra mba azahoan'ny saha misy an'izany. Ireo izay manao ny ten'Andriamanitra ho fianarana ka mandalina mba hahita ny haretsarobidin'ny fahamarinana dia hankasitraka sy handray an'ireo foto-kevitra manan-danja izay ampianarinao. Ho vonton'ny fanahintsika izy ireo vokatr'izany ary voaova araky ny endriny eo am-pibanjinana azy. Ampianatra izy ireo toy ny efa nianatra teo an-tongotry Jesosy ka nizoto tamin'izany mba hahafantatra azy. Ny mamantatra an' Jesosy mantsy no fiainana mandrakizay ary ny manaika sy ny mandray azy no hahatonga antsika ho tafaray ao aminy hatrany. Irina raha mba amin'ity maraina ity ihany koa ianao hanavao ny fanoloran-tena ary ianao fanamby vaovao indray hikatsaka ny fahamarinana ary hanaika izany amin'ny fahafenony tokoa fa tsy misy haretsarobedy ratsy avy amin'Andriamanitra irery ihany. Amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Misaotra indrindra reo satria avy aminao no ahafahanay miala amin'izao fatorana izao koa meteza ianao mamoky zava-tsoa sy andresy lahatra ny fo amam-pananay
mba ahafahanay mandray an'ilay sary tsarobidy zay avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Savior.